fa isan'ny mampamenomenona ny mpampiasan'ny lalana ihany koa amin'izao fotoana izao indrindra ny eto amin'ny renivohitra ny tsy fahafahan'ny fiara mivezivezy eny amin'ny renivohitra Madagasikara na ihany koa zany eto Antananarivo ny eny Analakely sy ny manodidina eny tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny andavanandrom-piainan'ny mponina amin'ny akabeany izay tsy fahafahana mivezivezy izay maro tokoa mantsy ny mponina no tsy maintsy mihazo ny faritra Analakely sy ny manodidina izay anatanteraka ny asa mandrarà nefa dia voatotoina no ny fihetsiketsehana samihafa ao anatin'ny fanamarihana ny 4 jona. Tsy nanafina ny ahiahiny ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka na ny taxi be manoloana ny filazana fanapahan-dalana amin'iny faritra Anarabe amin'ny fahaleovan-tena manomboka rapitso. Miteraka olana sy fahasahiranana maro samihafa tokoa zany fepetra zany ary mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny asa andavanandro hoy ireo mpamily taxi be. Mety mampitombo satria lalana mita misy fiantraikany satria lalana isan'andro tokony isina olona hoentina raha lalana dia tsisy tsony. Ho voelingelina tanteraka ny fifamoivoizana mandritra ny 10 andro ahatapahan'ny lalana eny Analakely sy ny manodidina. Nampisehoan'ny fitaintainany ihany koa ireo mpamily fiarakaretsaka manoloana zany. Fotoana zany le ponsa zany tsy mahavita loatra amin'ny hotely zany ampalevanana kilona matetika mandeha tongotra izy vao mahita an'izao dia efa nandeha tongotra. Ho an'ny mpamily fiarakaretsaka dia voafetra ny lalana azo ivezivezena rehefa tapaka ny lalana. Nilaza kosa ny mpamily fiara fitateram-bahoaka sansantsatsany fa noho ny fandaminana dia mety akisaka ihany koa ny toerana fanalana mpandeha sy ny toerana fitobian'ny taxi be mba hisian'ny maromaritra iraisana.